Aleloia, mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy fa 7 ny volana aogositra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, manasanao aho hiara hivavaka amiko alohany hijoroko vavolombelona foy ampaherezako anao. Dia misy tenin'ny Tompo moa zany ampaherezany antsika mba hiambena antsika satria ny devoly fahavalontsika dia tena mierona ary mitady izay arapany. Ry havana tena marina izany, tena marina izany. Mila isika mitandrina mafy dia mafy tompoko. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo misaotra anao, midera anao, mankalaza anao, manaja anao Jesosy. Jesosy eo misaotrany amin'ny tombonandro izay mbola nomenao anay. Misaotrany amin'ny fofonaina izay mbola ao anatinay tsiraray avy. Satria mbola velona izahay ka afaka mibebaka eo aminao. Mbola afaka miverina eo aminao Tompo. Ka mangataka aminao ao Jesosy. O ka ny fanahy masonao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. O ka koa ianao fanahy masono hikasika ampifoa ny olonao tsiraray avy, mba hiambina satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao Jesosy. Fanahy masonao raiso ny kontrolany tenako satria piasanao aho ary asainao anambara ny fahatsaranao, anovanao, sikasianao ny olonao tsiraray avy Jesosy. Satria raha tsy miteny aho Jesosy dia anadinanao amiko ny raha ny olona izay mahare ny video ary ny olona izay mahare ny teny rehetra izay nomenao Jesosy. Raha tsy miteny aho Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andindiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy manakery, tsy manapahefana aminay izany, fa entin'ny rivotra tolona venona anetany foana izany. Misaotra anao Jesosy ary aoka ianao no manda afo manodidina anay olonao tsiraray avy. Misaotra Tompo, misandrata Jesosy misandrata Jesosy oka aho kely sy bitika ao anatrehanao Jesosy Tompo. Misaotra Jesosy eo. Aleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, ny tenin'Andriamanitra alohan'ny hijoroko vavolombelona nomeny fanahy masina vo eo dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Hebreo 12:10 andininy voalohany no ovakintsika. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana napetraka eo anoloantsika izao. Amen. Ry havana, isika tsiraray avy asan'ny tanan'Andriamanitra dia nalefa n'Andriamanitra ety ambonin'ny tany anao ny asany, fa tsy hipetraka fotsiny akory. Satria isika dia mitovy endrika amin'Andriamanitra. Ary raha ohatra isika ka tsy miverina amin'i Jesosy, dia any amin'ny afobe no ovantantsika. Ary misy tompoko ny afobe. Misy ny afobe. Efa nambarako teto fa ny zanako efa nety nitompo tany amin'ny afobe. Ary izaho efa naseho any tompo ihany koa ny amin'ny Satana, ary ireo devoly hafa, Jezebela, zazavavin-drano fa na maro hafa efa naseho any tompo tamiko. Ka mampitandrina antsika ny tompo. Efa nety ny tompo tany amin'ny afobe koa aho, nahita mpanompon'Andriamanitra anankiray hitako tao amin'ny afobe. Mbola tsy nataoko izay video izay. Ary efa nahita ny Satana aho tetỳ ambonin'ny tany, efa ety izy izao mandehandeha ety, fa tsy mahita azy ny masontsika ara-nofo, fa mandeha ety izy amin'ny fahavinirana.
ny devoly efa feno eto ambonin'ny tany. Eny tompoko, ny tompo no mampiseho amin'ny maso ny fanahy ahitana n'izany. Ary ny fijoroana vavolombelona izay etiko eto dia izay naseho ny tompo tamiko sy nataony tompo tamiko ary tamin'ireo zanako menada sy ny vadiko ihany koa. Fantatra izy ireo fa mizara eto aho satria natsoiny tompo aho anao ny asan'ny tompo. Fa mila isika tsiraray avy tena mifoa dia tokony ianao anatona ny tompo foana hibebaka ary hanomana ny fanahinao. Fa isika tsiraray avy asan'ny tanany ray dia tokony hifoa anao ny asany fa tsy matoritory ny asany aloha. Izay vo ny tenantsika. Fa raha vo ny tenantsika ny aloha dia ny sabatry ny tompo no ho avy amin'ny fiainantsika. Eny tompoko, ny sabatry ny tompo no ho avy amin'ny fiainantsika. Raha ohatra ka ny tenantsika no aloha na ny ankonantsika, satria zavatra nanjo ahy izany ary izany no nananarany tompo ahy teo aloha. Satria ny ahy loatra ny ankonako aho dia ny tanany tompo no nampafantatra ahy fa izy aloha na fahoriana na fanenjehana na fiainana izay ianantsika izao na fahafatesana tokony tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany. Tokony tsy ho hisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany rehetra izany. Mitandrema tompoko, fa ny tompo dia mijery antsika zanak'olombelona tsiraray avy. Zay ray ny fidintsika na ny lanitra na ny afobe. Ry havana, ny teny tompo dia manambara tsara eto hoe koa amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Vavolombelona marobe manodidina antsika toy ny rahona. Dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana napetraka eo anoloantsika izao. Amen. Toizako kely ny 15 satria ny fanahy masina mampijery ahy ny 15. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mijery an Jesosy Tompo ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitondra enatra mba ahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Amen. Ry havana, Jesosy Kristy tsy nitondra enatra. Jesosy Kristy efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra. Izy efa nahavita ny adidiny. Jesosy irery ihany no tokony ataontsika modely. Ary izy ara ny teny hoe tamin'ireo mpiana ny teny hoe ny reninao sy ny rahalahinao sy ny anabavinao toy izay ny tenen'izy ireo mitady anao. Dia Jesosy ny teny hoe ny reniko sy ny anabaviko dia ireto. Ireo mpianany izany. Iza no fidintsika, ny ankonantsika, ny havantsika sa Jesosy. Ry havana, mila mitandrina isika. Izay ny teny fanahy masina. Izy no miteny fa tsy za. Ry havana, ny fijoroana vavolombelona dia zavatra naseho ny tompo tamiko tao anatin'ny nofy tamin'izako mbola nivavaka tao anatin'ny fiangonana trano. Tamin'izany fotoana izany dia nandeha zany hitady salina. Zany hoe hofaina andehanana ivavahana. Satria zany tamin'izay fotoana izay anokatra
fiangonana anankiray any Liège zany izahako. Dia tamin'io fotoana io no nitady toerana aho izay anaovana zany ny fotoam-bavaka. Dia tsy tena lavitra zany ny toerana ao amin'ny grande ville ao Liège zany no salle hitako. Ry havana, no ny efa azo zany ilay salle dia ny zavatra niseho tsy tadidiko na talohan'io na tao aorinany azoko teny an-tanana zany ny lakile, dia nampanofy ahy ny tompo. Nientin'ny tompo ny fanaiko teo amin'ny arabe apita zany an'ilay salle. Zany hoe avy ety apita zany no mahita alay salle eo alohako. Dia hitako ry havana tao anatin'ny nofy misy devoly mijery avy ao anatin'ilay varavarana zany satria varavarana vitra zany ilay izy. Ny tapan'izay raha tsy diso ahako. De hitako zany misy devoly ny tapany ambony zany no hitako. Dia manao satroka bory izy io. Dia ny masony maintimainty be, ny masony anankiroa. Lehilahy zany izy io maranitra be zany nifiny. Ohatran'ireny triangle reny zany ny nifiny. Zany hoe pointu zany ny fitenena azy. Maranitra zany lohan'le nifiny. De nifiny rehetra zany tena hoe maranitra be daholy. De mimeme izy io de hita mihitsy zany tena hoe faly izy miandry an'izay olona hiditra ao amin'ilay salle. Ry havana, tena apetany amin'ny vitra mihitsy ny lohany. De hitako mihitsy izy mitsikitsiky be falifaly be ary tena hoe miandry izay ho harapany. Ry havana, zava-doza nampitandrina ay ny tompo. Hitako zao mihitsy ilay devoly. Ary tena mampatahotra mihitsy ny mijery ny masony maintimainty be. De ny nifiny, ny poziny, ary tena hoe faly izy miandry izay ho tafiny. Ry havana, io salle io dia toerana ampanofan'ny olona, ampanofan'ilay tompony zany ary fanaovana fety. Ary misy ohatrana koina latabatra, hitanareo ohatrany amin'ny bara reny ao anatiny zany. Zany hoe tsisy bara ao, fa afaka zany ametrahan'ny olona ohatra hoe toka na zavatra hafa zany rehefa manao fety ao ny olona. Ry havana, mampitandrina antsika ny tompo. Aza tia izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Teny tompo izany ao amin'ny bokyny Jaona voalohany toko 2:5-10. Ry havana, aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao tontolo izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Amen. Aiza ny andehanany tongotrao? Sao de mbola mandeha any amin'izao tontolo izao ianao? Satana no miandry any. Raha misy ny balina izao tontolo izao, raha misy ny sinema izao tontolo izao, raha misy ny fitoerana fivoriana hoe fivavahana nefa ny mbola anaovana fety sy balina ny ao, dia tsarovy tsara fa misy devoly ao zay. Satana zay ao koa zay Satana. Ry havana, mitandrema re tompoko. Fa Andriamanitra dia masina, tsisy loto ao aminy. Tsy azontsika afangaroana Andriamanitra. Isika dia tepolin'Andriamanitra masina isika, itoerany fanay masina. Ary tokony tsy kambakambana amin'ny ratsintsony. Ry havana, izay ny anio. Tandremo izay alehan'ny tongotrao. Manomboka anio. Sao de fiangonana mbola any Satana ny vavahanao. Sao de feno devoly ao fa tsy fantatrao. Sao de mbola mifangaro amin'izao tontolo izao.
Andriamanitra dia masina tompoko. Ny fahamasinany dia tsy zarainy amin'ny rafilahiny dia satana izany. Fa izay any satana dia any satana, izay an'Andriamanitra dia an'Andriamanitra. Oka ianao ametraka fanontaniana an'io hoe an'Andriamanitra marina ve ianao sa mbola any satana? Fa raha ohatra ka mbola any satana ianao dia afo be no miandry. No miandry. Izay mbola manaraka ny satana. Maro ny verse fa tonga teto manambara fa misy ny afo be. Endry havana. Oka isika hitandrina. Oka isika hitandrina. Mila ny tompo olona tena azoto anao ny asany. Olona tena azoto mijoro tsara anaraka azy hatramin'ny farany. Araka ny teniny hoe averiko farany. Koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba mini ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana, amin'izao fiazakazana napetraka eo anoloantsika izao. Amen. Mila maharitra isika tompoko, ary oka ho fatatsika fa misy vavolombelona maro be mijery antsika. Ny anjeliny lanitra, ny masony tompo dia mahita antsika tsiraray avy, naizanaiza misy antsika, naizanaiza misy antsika. Ka mifoaza tompoko, fa tsy azontsika atao kilalao ny fanahintsika, fa afo be no miandry ny mpaniratsiran'Andriamanitra. Afo be no miandry ny mpaniratsiran'Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy azontsika vazivaziana tompoko, fa izay afafintsika no ojinjaintsika. Mahereza tompoko, mahereza tompoko. Izay ny anio. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.